Nisy ny fivorindry izay niarahana tamin'Andriamatoa Joseph Constant Gastsara Rakotondrandry, ilay mpanolotsaina eo anivon'ny primature sady mpanoratra ihany koa ny mahakasika ny teny telo izay no isan'ny votoatin'ity fivoriana ity, fiaonana izay azo heverina fa manandratra ny kolotsaina tokoa. Ohatra ny e-gouvernance izay tena mampiavaka an'Andriamatoa Thierry Bonnard dia nampifandraisina tamin'ny hoe état de droit sy bonne gouvernance izay kapokan'ny avocat général namana ao amin'ny Cour des comptes Jean-Michel Rasolonjatovo. Ohatra ny fikarohana fandraisana anjara tamina conférence iraisam-pirenena nataoko niaraka tamin'ny professeur Rakotomary tamin'ny volana décembre 2021 antsoina hoe International Conference for Inclusive Innovation and Innovative Management, dia ny fikarakarana ny rano izay mampiavaka ny professeur Rakotomary izay ampiariny fa tsy hoe atao fikarohana fotsiny, dia natao niaraka tamin'ny ministère ny rano sy ny commune sasasasany voafantana ambanivohitra. Ohatra zany ny voahitanareo iny Telotoko Mahamasina Handro, ny tenako ny général Iavzara Ramatoa Fanja Razafandrianilana, ary ny tenako mijoro manangana ny hoe fikambanan'olona taridalana ho amin'ny fametrahana ny fitenenana telo eto Madagasikara, teny malagasy teny reny, teny malagasy manerana ny Madagasikara teny reny, ara-tantara teny frantsay, ary ara-geografia eto amin'ny ranomasina indiana teny anglisy. Ireo zany tsy hoe retim-pianatra zareo ato amin'ny Saint-Michel na ny lycée français, fa malagasy rehetra any ambanivohitra be ny tanàna Ampandrotraka ny tenako mametra efa mamarana toerana hatrany amina ihany hoe anala CP zany rehefa vitany. Planina 5 taona imbalo, planina 5 taona imbalo no eritreretina alamina eto amin'ny firenena sy raisam-pirenena miaraka an'ireo mpikaroka sy le mpampiatra.